Fomba fitenin'ny mpitondra ankoatr'ilay hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso izay nalaza tato atony hoe efa vita étude. Lazaina fa efa vita étude avokoa ireo karazana fotodrafitrasa samihafa mialohan'ny ananganana azy. Étude amin'ny fananganana azy ihany no vita, fa tsy nisy fanaovana étude amin'izay mety ho fentraikany amin'ny vahoaka sy ny mponina voakasika. Ohatra, nototofana ny tanimbary ka tsy nojerena izay mety ho fentraikany amin'ny asa fiarina sy ny fiainan'ny mponina, ahafahana manangana ilay Enara Galeria eny Ambodifasina sy ilay lalambe migodana. Ohatra faharoa, nazakazana ny étude ka nanatsarana ny Kianjabary Mahamasina, nandaniana volam-bahoaka, saingy hatramin'izao tsy nahazo fankatoavana, tsy misy fiantraikany amin'ny vahoaka. Maka tahaka izany fomba fiasan'ny mpitondra izany ireo ratsa mangaika rehetra miara-miasa aminy any amin'ny faritra, eny anivon'ny distrika sy ireo komuna samihafa. Ny ao mainty rano tapo-tanàna ohatra, efa tapa-bolana izay tsy nandeha ny rano fisotro madio, mamatsy ny mponina ao an-toerana. Antony, simba ilay pompin-drano voalaza fa novidiana lafo tamin'ny volan'ny siady. Rano loha rano bavao azo, tsy araka ny vola voalaza fa nividianana io pompin-drano io, ny kalitao ny entana azo, ka izao simba sahady tsy ampy telo volana akory aty aoriana izao. Izany hoe tsy nisy fanaraha-maso tamin'ny volan'ny voaka sy ny entana azo, ka ny vahoaka ao an-toerana no mizaka ny voka-dratsiny izany amin'izao tsy fisiany rano ao an-toerana izao. Fomba fitenin'ny mpitondra matetika ihany koa isaky misy raha mafana le misy resaka hoe demandena fangataham-panazavana tamin'ny tale général-ny ACM zany na le hoe DE aussi izy ny demande d'explication zany, de aveo moa zany izy nesovana de aveo izy nanao fanambarana tamin'ny fahita izy tamin'ny Facebook ny amin'le hoe tsisy idirany rehetra aloha fa raisiment ohatrany hoe raisiko ny andraikitra makasika an'iny rehetrarehetra de asa inona filazana aloha narere ohatrany hoe tsoroako le izy ohatrany manao aveu le zay hoe tokony accélérer an'le procédure any anatin'ny haute cour de justice ny eny Tsimbazaza, asa mbola vacances koa moa zao ny eny toerana de asa février manokana ve afa isanambarany olona hoe tsy miova amin'ny fanjakana, tsy mivadika amin'ny fanjakana va eny sona tamin'ny toerana fotsiny zany fa hoe ekipa ihany ka zay hoe sao de vakajikajy vita sarotsarotra aloha ny Tsimbazaza efa andresantsika teo ny volomboasary no maro anisao tena hoe ho tonga amin'ilay fiapangana sy hoe fandetehana ve sa mba vazaha mody miady ohatran'le ny politika mahazatra reny. Ohatran'ny raha ny eto an-tanàna aloha tena hevitra manokana hoe sarotsarotra ny hoe tena ny mpitondra dia andetika ny namany raha tsy efa tena hoe tsisy azo anoharana intsony ao anatin'ilay raharaha. Hafa kely moa ny zavatra mitranketo fa tsika mahita izy hoe raha tena andeha dia tena misy tokoa zany ny fandetehana an'le olona fa raha tsy mandeha moa izany dia tony teo aloha ihany le hoe betsaka zay raha hoe natolotra n'ity sampam-pitsarana anankiray ity fa hatreto aloha zany tsy mbola nahazo vokatra hoe raha mba manao bilan zany le izy de ohatrany manahoana sarotra no tsisy hoe manatena be zany mikasika an'le izy hoe tsika mahita an'izay mety ho fivoarana zany mandritra an'izany rehetrarehetra izany mbola toizantsika fa sura fa tsy maintsy mbola iresaka an'izany ny olona fa zao efa ndraisantsika mikasika an'le resaka fitaterana eto Antananarivo sy ny manodidina, fitaterana ray zany transport par câble TPC téléphérique za zao tena mbola manontany inona ny lalana feny io satria raha ty amin'ny fitaterana tany izy misy le hoe coopérative hoe code de la route zay le izy de ny fitaterana ihany koa eto amintsika de coopérative fa io tamin'ny kevitry ministre tariny nanangana hoe société anonyme le misy participation amin'ny fanjakana hatramin'ny raha tsy diso roapolo isanjato hoe ananganana le izy de eo zany zao ray faharoa zay le hoe eto Antananarivo renivohitra de ny commune Antananarivo renivohitra zany hoe mba misitraka an'le izy tsiko tenena zany hoe ny taxi be zao mandoa vola amin'ny commune raha zany koa ny taxi moto akana vola, ny taxi bisikileta mety ho tratran'izany koa rehefa avy eo de ahoana satria mampiasa ny fotodrafitrasan'ny commune izy ohatrany endrika Kianjabary alo zany raha ny endrika zao fanjakana mitantanazy hoe fitaterana le resaka eto hoe mba misy vola mampiditra vola ho an'ny commune mangarara ato anatin'ny commune Antananarivo zavatra io zany de mampiditra vola ho an'ny commune ve le izy tsy mbola mazava zany de betsaka ny texte tsy mazava zany mikasika ny endrim-pitaterana anankiray io hoe ahoana ny tena fandeha ny vola ampiodonana azy ary ny azy raha am'zao de hoe ahoana satria mampiasa ny fotodrafitrasa hoe nisy tanin'ny commune napena ametrahana andreo pilôna sy ny sisa ireo iny resaka raha iny faharoa
efa ndraisantsika ihany mikasika an'le izy ihany koa le hoe efa io moa nio zany tsy asiatevitra ntsony tsy lahara-pamehana lahara-pameha fa io fa ahoana ny amadiana an'io zany a mba andresena an'le fantrana ary toko raha falomary ina tiako teneny amin'ny famoronana asa satria mba tsy hiverina ntsony le ohatran'le miseho hoe tsy en forme le conducteur de mijanona le fitaterana satria tokony hoe ny fanina-dalana io de efa tokony nisy fanofanana zany de efa nisy fanofanana mety nalefa tany ivelany mihitsy ny technicienne zay conducteur an'io gasy mba tokony ho atokisana mba tsy ho atokisana moa zany hoe le hoe omena fitokisana ny fahaiza manao ny gasy a mba tsy isiny zay le hoe miandro fotoana ila de mba misy famoronana azy marina fa mba misy ihany eo le hoe mba mandamina mivarotra bie tapakila fa tsy tokony ireo rery fa tokony mba efa zay zany le izy mba hahafahana mandrisana le resaka fahantrana fatelo le fandraisantsika ihany mikasika an'le autoroute le autoroute tompoko ino zany mbola tsy mahafen'ny fipetra am'izany fa na zany io kely io koa tsy afaka atao tsony hoe tsy le adihevitra am'izao zany efa tsisy tsy lara fa misy zany io de ahoana le izy zany fa hoe mila fanofanana ny fampiasana ny autoroute ny fanajana ny lalàna fifamoivoizana ny afaingana mpandeha tsy aiky moa na ampy za aloha mbola tsy nandeha teny panneau de signalisation ny afaingana mpandeha ny toerana tokony hijanonana fa hotera 12 eo io de manjary miverina indray le fifanomezantsiny hoe io ary ny lazy izy ndray mihiran'iny kenina reny le lalana ohatran'ny lalana tsotra rehetra fa zay mila fotsiny le izy hoe mila fahamailona sy sa io misokatra fotsiny maika hoe misokatra fotsiny de voakatona tokony ny lalana fa tonga de misokatra foana eo eny asa aloha anahoana fa raha miandriny hoe vita manontolo a tena raha lay afaingana mpandeha hoe tao anatin'ny 3 taona 20 kilometatra mety 4 taona io zany sa 4 taona ka iny eo zany le ohatrany hoe mba fisariany hoe mba ahafahana mba hoe mandresy lahatra an'izay mety amatsy volana tenentenena afaingana le izy fa tsy hoe manao zavatra vao mandinika fa tsy mandinika vao manao zavatra mbola tsy resaka ny amin'ny hoe noavin'ireo karazana toeram-pambolena manodidina an'le sy ny tanin'ny olona zay onero ara-dalàna ny volan'olona mety hoe tafiditra ao anatin'le emprise de resantsika amin'ny andalana eo ihany zany fivoarana zany fa ndao aloha tsika ary anaraka an'irety dokam-barotra vitsivitsy rety de mandray anjara koa ny mpiano arin'izay tapaka izy miarabe rahasoragna mahafinaritra mihitsy zany aina mihitsy zany am'izao fiandohan'ny herinandro zany fa misy momiteny matika rehefa latsina ny mafimafy kely ny andro zay aloha tsy mafy ny anay mitovy foana ny andro rehetrarehetra ndo zaty izy miaraba allo miarabe miaraba andro fana salamy miaraba tatrona lavitsina indray ako miresaka baolina reo ty hita hoe loha baolina daolona fa nivato tenaina rehefa tenaina ohatran'io ny ekipa de tsy fantatro hoe ahona indray moa mandeha vady aloha apetako any fa de mirarina fotsy hoe mba hivoaka mpandresy itirara triple sept iverintsika mahakasika andrarano fiarenena satria tsy maintsy maresana ihany le izy ndraindray tsika zany somary miditra amina zavatra hoe miresaka de matetika hoe etsy andaniny a deradera sy voninahitra ny tena mibana ny ankilany a tonga de mifanohitra am'izay tonga de tsikera tonga de mandrivorivo be mihitsy tianao resana fotsiny zany toko raha fahalamana tao anatiny tsika 10 taona teo zay a de fiaonana tapiny resa-pirenena telo goavana no nampiatra noho ny Madagasikara eny ambe 10 taditsika tsara misy an'le francophonie 6e sommet tamin'ny volana aprily tamin'ity taona ity zany a nisy an'le hoe 5e sommet ny COI de voafarany teo moa zany nisy an'le hoe 45e sommet ny SADC raha ohatra ka jerena tena fanontaniana petraka zany de izy mahazo tombony zany eo anatin'ireny rehetrarehetra reny tsy maintsy mba resahana kely mantsy zany satria araka ny nambarantsika teo hoe le fahantrany io zany zao hoe ahoana ny tena andresena an'io satria maro de maro ny mety fetraika an'izany a ao anatin'le
raha misy fotoana de resantsika kely lavalava zay fa andao aloha raisina ny antso matapaka izy ao anatin'ny lizy fa hatreto maty raha ty farany zany sady eky ny resahana dia maty antoka tsika aloha faharoapoko taontsika na ampiambana tao fa faty antoka resaka balance ahoana nofirasika mihitsy no nitrandraka sy tena hoe namadika le izy ho heritsika ara-toekanefa reo hoe firena kamana ao anatiny a tena hoe mijery ny Afrika Atsimo a i Maurice efa lasa lavitra sy Afrique du Sud ary Maurice reny zany isan'ny ataontsika hoe matanjaka ao anatin'ny lizy fa tsika aloha zany zao mbola maty antoka be maty antoka tsika zany fifananjana arabatra zany ny entana ampidirina avy amin'ireo firenena ireo a betsaka lavitra no miohatra amin'ny hoe mba alefatsika any ndao za tsisy aloha miaraka to salame nanao any raha vonona ianao de efa mimetra anao miaraba to salame fantanina mba sekantaniko a le taminanao le lalana anazy hoe kotany io a tony mpanombondany Thomas tokarana dia fantatsina anarany tanàna io ifanina ihany ve lalana natolo io indray andro any zay le fanontaniana zay le fanontaniana efa le trafian'ny lalana satria ny anankiray nitokanana avy any Thomas na ny anankiray nitokanana Vity de rehefa samy mandeha hoe lalana ndray ifanina ihany efa vita be ny trafiana sotra to doara le any Thomas aloha alina tamin'ny 2019 iny zany le karazana hoe bretelle le mampifandray any le avy any Amporo le mandeha any zay le 10 kilomètre 10 kilomètre iny zany a tsy tena mifandray tsy tena ity nanaovana ny tsatoka angady zany a tamin'le hoe paozina première pierre anty resaka autoroute ty a de atterri talatany volonondry atterri amin'le toerana natao hoe inona le anaran'le toerana iny le tokony fa Ambolo teny Ambolo a teny talatany volonondry teny nanaovana paozina première pierre nanaovana lancement ty resaka autoroute ty dia ty amin'ny commune Mbodifasina ty tsy zany a no nanaovana an'ilay fanokafana mba tsy lazana fitokanana anteneny voloham-pirenena va ny mpanohana no hoe avao fitokanana sy ny raisina ianao miaraba tompoko miarabanareo de miaraba ambera fa riko le namana teo tena tsy mifanena mihitsy fa raha ny trazeny io angely autoroute mivoaka ny akaiky nandaingo Moramangany de any Vavatenina de zay vao verina mandeha ny Tamatavy dika zany aty ambala manasa aty zany fidiran'io raha ny Tamatavy fa tsy efa te amin'ny aksairany teo zay ny amin'iny amin'ny resaka autoroute any zany angamba mengavetsy ny mpanohitra avelao any le hoe tsy norme international le autoroute fa ino atao autoroute manara-penitra araky norme manara-penitra malagasy averiko tsara autoroute manara-penitra araky norme manara-penitra malagasy fa tsy norme international anareo any io autoroute any gasy manokana zany io de reny atao manara-penitra takany hoe hôpital manara-penitra IBP manara-penitra CG lycée manara-penitra kianja manara-penitra de manahoana fijerinareo misy ty ohatran'izay autoroute io autoroute manara-penitra io de téléphérique manara-penitra avela koa an'iny fa ito amintsika teto koa na raha-pisarana tena tsy azoko mihitsy misy juridiction zany ohatra hoe Pâques de tokony ny enquêteur en Pâques zany any Bianco fa misy le farany teo zao a de tsy fantatro ny corruption sa inona satria à 3 vitesses fe zany zao ny fitsarana eto misy Pâques de misy ny tribunal ina mosy ty tribunal commun de misy ny ACJ de rehefa lasa rehefa olona any amin'ny ACJ aloha de efa baibay baibay iny ambondrombe tsisy nininy iny a tsy izaka iny fa elinareo hoe nitsaraina tao tany amin'izany ACJ zany tsisy mahay madidio fotsiny zay dossier lasany de le ministre tratra tamin'le boina zany aloha zao de efa aza mangatsitsika tsara izy mangina tsara izy de milamina ny aminy zany zay tsy fantako tsony any raha eto fa zaho efa nisy olona miplainteko tany amina Bianco Bianco misy nanao ny enquête fa nagavana tany amin'ny tribunal commun izy nitsarainy izahay nisy olona mpirendrany tany amin'ny Pâques le raha tany amin'ny Moramanga Pâques de Tananarivo nitoiny anay nanao ny enquête any amin'ny Tobratsimandrava de ny mitsara tany amin'ny Pâques ihany tsy azoko le inona zany le fandehan'ny raha-pisarana eto Madagasikara eto fa tena manahirana ny loko de zako varina koa hoe le DGNSM matombola tsy abrogé nefany
tonga dia MD de ohatrany hoe ankataminy be zany fa inokon'iny zavatra iny fa mba analiziko zay za tsy mitsy hoe ny FBI dia manao tatitra any amin'ny fitsarana gasy na fanjakana malagasy fa manao tatitra any amin'ny amerikana sy naniraka anazy izy de mbola point d'interrogation dolo fa za tena miteny mihitsy hoe raha mbola misy ny juridiction be dia be io ny fitsarana de misy olona tsy maty manota foana ao anatin'io ny ACJ ohatra de tsy maty manota dolo zany zay olona tsara ny ACJ tsisy hatram'izao sao tompoko ka mety efa ianao ihany aloha zany mamaly an'ilay izy tsy azoko tsony le fitsarana mandeha 3 vitesy etsetraetsetra fa de zay zany le fitsarana manara-penitra indray koa zany io fitsarana manara-penitra indray koa zany io mitovy ale manara-penitra rehetra ny tany samy teo ao anatin'le izy fanazanatsany fienitra malagasy zany ndeha atoky an'ny fitsarantsika mba hitany tena marina mba ho lavitra le hoe tsindry marina tokoa fa ny lalàna mahatonga ny hoe misaringoringotra be any le izy satria saika hidirany avy any amin'ny mpanatanteraka daholo ny rafitra rehetrarehetra ao anatin'le izy amin'le fisoloteny ao anatin'le izy mba tsy haiko hoe tanterako anatin'izany ve le hoe fahaleovatena le fitsarana ndalo raisina ny antso manaraka miaraba tompoko salama eny tompoko ia zaho zany mipetraka dia ampandevery de hitako dodolo gavatany efa misy circulation zany zao bandy rouge ohatra hoe makany vadika temporatsiny zany de mba zao mpagatako aminareo maro tsara ihany fa mety tsy faly am'ireo le tsy faly am'zareo zao zany le fitera-panjakana haiko na hoe izy koa zany misy anatin'izy haiko fa tsy fanjakana ty ihany fa zay zany zay ok inona tsara le maninona rouge maninona ohatrantsy azoko tsara le olona ao resana sy tena ampitaina teo de tonga hatrany am'le tsy faly am'ireo ny izy tsy asika an'le lalana misokotra vaovao le izy ve de ahoana misy lalana vaovao matsy vao sokafana tsy nitokanana fa nisokafana avy eo ivato eo ambanin'le total eo ambanin'ny Don Bosco io ohatrany hoe voataona matetika koa le Don Bosco fa zay ny repéran'le izy moko mivoaka ty an-drano tapahana efa misy antso vonona mbola sy reny aloha zany manamora an'le hoe mba manamaivana le circulation fa io koa be de bengy reny lalana reny efa tafiditra ao anatin'le lalana natao tamin'ny andron'ny napetranona francophonie teo moa le hoe fitoizan-draharaha zany navitainandreny miarabare niverina vetivety anamana zao sy nreta tanaty Facebook taty publication'olona hoe natratra tamin'ny sabotsy hoe natratra 9600 na le téléphérique de mitombona mihitsy le tsiretiko hoe tsy heverin'olona ho transport en commun ohatran'ny bus analana embouteillage io fa raisiny ohatran'ny Soval de Bois felamboly rehefa zabotsylady ana zoro fere de dikan'izany zany rehefa zabotsylady mahazo olona PGB fa rehefa andavanandro tsy olona andeha asa zany ny taingina an'io nandeha hianatra fa olona mandeha manao felamboly rehefa zabotsylady zany hoe taingina zany izy avenenosy mitady eninareo izy de mitaingina avenenosy izy de mandeha any Ambatobe de efa any Ambatobe izy miverina io de tapitra vitany felamboly rehefa zabotsy la preuve zany tamin'ny zabotsy zany izy natratra 9600 publien'ny olona ato zay tsy raisiny gasy ohatrany hoe transport en commun io fa raisiny ohatrany Soval de Bois anaovana felamboly rehefa weekend sao na raha 9000 zany mbola 10000 fa firy ny objectif an'io isan'andro ry toko refa alamana efatra alina ka hatramin'ny enina alina isan'andro zay le izy mba ahafahana mamerina le vola zay aloha le tsy maintsy mahavana fa ny hoe isy taingina io tsy maintsy isy tainginy io na iasa izy satria tsy arena ihany tokoa nge zany raha ohatra ka hoe ahafany nala mahitsy ianao mandeha any anosy hamonjy raharaha mety ataontsika hoe 10 minitra eo ohatra anao de tonga any zava-dehibe zay raha ohatra andeha taxi anao na taxi moto zany raha 3 arivo mety mba voany kosa aloha zany taxi moto sy ny taxi am'izay raha resaka zany tsy maintsy amin'ny aksiny ihany fa raha ohatra zany anao teraka any Ambatomaro any Analakely de tsy fanotanina hoe législation zany hoe ny lalàna fitaterana eto Madagasikara ve mifanaraka ny fampiasana ny UTPCU sa tsy maharaka le tsy maharaka zany hoe misy lalàna ampifanjona amin'ny finy io sa hoe le lalàna fifamoivoizana eto amintsika efa mahita miresaka momba ny TPCU satria misy code de la route zany hoe aty amin'ny arabe hoe misy arabe ny ao anatin'ny chaussée ny fiarakodia
ny trottoir ny mpandeha tongotra de misy lalàna fean'le fina zany zao ny tena mifehan'io TPC za aloha tsy eo an-tany any raha ohatra ndray manko hoe fifamoivozana anabakabaka de misy ny ACM zany eo misy lalàna mifehan'ny fifamoivozana anabakabaka ka io hoe anabakabaka saninny io zany de zay le fanontaniana tsy de hoe hina idiranareo fa nga misy accident zafady tsisy resaka hoe io nga misy fa ahoana ny sorona zay hitranga iandra zavatra mitranga ve zay vo ohatra zao hoe tsy nandeha ohatra ny moramora ilana tsy nandeha tompoka le transport satria tsy en forme les conducteurs de inona zany zao dikan'izany zao raha izay ny fitaterana eto amintsika de coopérative ary toko raha fanana ny toko manao an'lizy raha ny fitaterana aty amin'ny atanety zany le resahana misy hoe ATT iza zany zao io ATT io so ACM so inona zany zao no mombamomba ny TPC io ina lizy resam tsy misy maty ny ATT ve hoe mba hanao location an'le téléphérique e de ndana mako autorisation amin'ny ATT satria misy mpanao bapampa matsenge hoe zany hoe tena hoe avateanosy manodidina zany fa misy bapampa any faritra Ambato be satria aby zany le de afaka manao location an'le cabine anako de ndana mako autorisation amin'ny ATT zany le ho spécial zany rehetrarehetra zany mila jereny za zany tsy miresaka loza de misy le loza hoe tapaka ny câble tsy malao aloha tsy mieritreritra an'izany na hoe ompidirana an'le cabine zany misy voafoaka an'izy de nindrera de naratra de inona zany no miresira an'izy zany nge tsisy manazava mihitsy fa dia zany efa tsy any am'le adevitra tsony tsy lara-pameno io volany banko hoe ahoana ary zany fa io zany zao le misy de ahoana inona ny lalàna fehany io de efa nisy ao société natsangana tam'le hoe atsangana ozany filakevitry ministre fa tsy zany nge nyresahana an'io tamin'ny taloha fa hoe misy orinasa zany hitatana an'le izy fa mbola ohatan'le autoroute tena zalaina tanàna tena mbola combat be ny fampidinana an'io tena raha lay volany io zany zao le vola io be tapakily io zany zao ino maka izy afidy solika ve le vidina be aloha tena zay fa le vola le eo le tapakily io zany zo maka izy io zany maka izy satria raha nikajikajy eo amin'ny 1800 € isan'andro ny hoe vidina solika alefa tapisy isan'andro zany vidina solika raha raisina le kajikajy de tena le solika fotsiny le tapakily le vidina tapakily de makamaka kely any anaty kitapo-mbola mpanjakana andovana ny karaha mampiasa zany fa raha la isan'olona sao de ma tsy resaka an'le hoe nisy nanao avance tany nisy monsieur tsy haiko mpandrarana mpanambola hoe fa avancenay aloha de hita hoe mifanambola zany tompoky nampiongana ny fitondrana tamin'ny 2009 hoe mampifangaro ny volan'ny ary sy ny ary resaka fiaramanidina Air Force One to tamin'ny fotoanandro ka ny débit ny zavatra mila mazava zany ile mahatonga an'le iny solo mavambahoaka mba mila efa ny aty amin'ny commune koa mba misy miteny hoe inona zany zao mba tombotsoan'ny commune ao anatin'le izy sao de misy io koa mba manalefaka an'le fifamoivozana fa zay sary mivoaka aloha avy eny ambony eny de hoe misy sarina kabine ery ambony ery de embouteillage eo ambany eo de tsy haiko hoe nanalefaka an'le fitoanana fifamoivozana tokoa vily sa hoe ahoana misy vola miditra amin'ny commune avy amin'le tapakila lafo sa tsy misy zany zao mbola tsisy miresaka anigny le fandehan'le izy asa hoe ahoana aza be resaka hoe rangafa miteny le tanàna kasoala roa mety manahira amerabe do telo rahalahy zay eny ary lahan'le mpalan'le vavan'olona loatra izy ka namiditra fahatsatika izy na miditra pesa izy na tsy miditra pesa tsy maintsy alefany satria hainao fa fitondrana ray miambony ena tsy maintsy alefasany foana raha io aloha le vavan'olona efa matsiravina mena anazy am'le hoe téléphérique miantona fotsiny eny de zavatra ray koa ty izy zavatra magaga anazy eo autoroute zay azo anany amin'ny bisikileta sy omby